Fahameraba-tsika tsy avindray tratra ity sabata maraina fa 7 volana Mey ity misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitantanany atsika ndraika ny anemana iny ka tonga amin'izao andro fitsaran'izao indray misaotra anao koa izay manaikaraka amina eto. Anderantsika ny mofonenana io dia vavakisika. Ito Andriamanitra io misaotra anao zay satria menao ny hery avy aminao indray. Eto zay ankehitriny satria ilainy tokoa ny fifandraisana sy ny firaisana aminao. Aoka ny vesatra rehetra hiala aminay satria ianao ny fitsarana ny fiainanay. Meo anay ny fahazotoana, meo anay ny fanonom-po ary meo anay ny koa ny fananao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe miaro amin'ny fahavalo. Alaina amin'ny Salamo 7:7 manao hoe lalàn'Andriamanitra no ao am-pony tsy mba ho solafaka ny diany. Amen. Maro ary tena betsaka tokoa no latsaka amin'ny fahotana noho ny tsy fianarana ny soratra masina. Tsy niambina izy ireo ary nanjary haza mora azo Satana. Zava-mahagaga maro no mety ho vitan'ireo izay mifikitra amin'ny tokony ny tenin'Andriamanitra, fa marinana be voninahitra maro ihany koa ny iseho eo anoloana ny voakan'Andriamanitra. Ivelatra eo anatrehan'ireo tombontsoa sy eo anatrehan'ireo adidy izay tsy no heveriny ho hita ao amin'ny Baiboly izy. Hitomba hatrany ny fahalalan'ny tenin'Andriamanitra arakaraka ny zorany eo amin'ny lalan'ny fanetretena sy ny fankatoavana. Mitondra tanjaka sy famboniana eo amin'ny toetra ny finoana sarobidy avy amin'Andriamanitra, eo ampisaintsainana ny fahatsarany sy ny famindram-pona ny fitiavany dia zavatrany ny fahatakarana ny fahamarinana. Ho ambony, ho masina kokoa ny faniriana hanana fahadiovam-po sy fahazavan-tsaina. Vaovan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandrinirana ny teniny, ny fanahy izay mitoetra amin'ny rifim-piainan'ny fiainana masina. Avo ary lalina ary lehibe ihany koa ny fahamarinana, hany ka tsy tazana intsony ilay izaho. Mihamalefaka ny fo ary milefitra amin'ny mpanetretena sy fahatsara-panahy ary ihany koa ny fitiavana. Mitombo ny fahaiza-manao voajanahary noho ny fankatoavana masina. Tsy tonga amin'ny fivelarana ambony sy mendrika indringa tokony ho tratrany ny sain'ny tanora rehefa manao tsirambina ny loharanom-pahendrena ambony indrindra izy ireo dia ny tenin'Andriamanitra. Lohahevitra lehibe mendrika ho saina ny hoe isika dia ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, eo anatrehan'ny-pahary no ariana araka ny endriny ary manara-maso sy miay antsika ampitiavana izy, izay mahay mampivelatra sy mananatra ny saina, izay manokatra ny saina sy ny fo ny saintsaina lohahevitra tahaka an'izany dia tsy ho afa-po amin'ny zavatra mampientanentana fotsiny sy tsy mahasoa. Mendrika nodiny itsika ampanajana fatratra ny Baiboly. Tsy tokony ho afa-po amin'ny fahalalana ivelambelany fotsiny sika, fa tokony hikatsaka sy hianatra ny hevitry ny tenin'ny fahamarinana amin'ny fahafenoana mba ho voton'ireo foto-kevitry ny teny masina ny sainantsika. Ho alao hery ary ao amin'ny Kristy irery ihany no azahoantsika fiainana ao anatin'ny fitombona ara-panahy mendrika azy, ary rehefa mibanjina azy sy miray ity amin'ny mandrakariva isika dia hiovatra amin'ny fomba fiainantsika. Vavakisika. Saotra izay raha eo ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indritra izay mba hiasanao isanandro ny momba anay rehetra, ka na amin'ny fisaina na amin'ny fomba fanao na amin'ny fieritreretina rehetra, dia satria efa voavidy ny ranao tokoa izahay dia anao izay raha eo ary aoka voaova ka ho amin'ny fibebahana marina. Anaran'i Jesosy. Amen.